tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniry. Indro tamy anavitra ny firenena rehetra ny Tompo ry vahoakany Siona. Ampanakoako ny feony be voninahitra ary ho diboka faliana ny fonareo. Isaia 3:30. Isaoragna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Faniry mamintsika ity, izay onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamintsika ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika jiaby tratran'izao alahady 2 amin'ny taona B amin'ny fiavian'ny Tompo izao. Koa toloran'ny eglizy lohahevitra isika ny hoe amboaro ny lalan'ny Tompo. Ndeo renesitsika ireo vakiteny masina rosin'ny eglizy amintsika izay arahana toriteny sy fampianarana avy amin'ny Monseigneur archevêque antsika. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, bokin'ny Isaia mpaminany. Hoy ny Tompo Andriamanitra reo, ampionony ny vahoakako, mitenena amin'ny fony Jerusalema, ary ataovo antsoavo aminy, fa tapitra ny fanompoany. Voaonitry ny elony, voarainy tamin'ny tanan'ny Tompo, ny indroa eny valiny fahotany. Injany misy feo miantso hoe, misava lalana any anefitra ho an'ny Tompo, manorena arabe any amin'ny tany lava volo ho an'Andriamantsika. Aoka ny loasa rehetra asandatra, ny tendrombohitra amankavoana rehetra ahetry, ny avo anjary tany lemaka, ary ny vato mideza ho lembalemba. Dia iseho ny voninahitry ny Tompo, ka ho hitan'ny nofo rehetra tsy ankanavaka, fa ny vavan'ny Tompo no efa niteny. Miakara eny an-tendrombohitra avo ianao, izay mitondra ny vaovao mafaly ho an'ny Siona. Manandrata feo mafy, ianao izay mitondra ny vaovao mafaly ho an'ny Jerusalema. Manandrata feo fahaza matahotra,
lazao amin'ny tanànan'i Joda hoe indro ny Andriamanitra reo, indro fa tonga ny Tompo Andriamanitra amin'ny heriny, ny sandriny mampiasa ny fahefana, indro fa miaraka amin'ny valosoa avy aminy, ary ny tamby omeny eo anoloany. Toy ny mpiandry ondry, iandry ny andian'ondry izy, andray ny zanak'ondry amin'ny sandriny, itondra ny reny eo antrotroany, ary androaka moramora ny mampinono. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Taratasy faharoany Masinday Piera apôstôly. Ry hava malala. Izao zavatra iray loha izao no aoka ho fantatrareo amin'ny Tompo. Ny indray andro dia hoatry ny arivo taona, ary ny arivo taona dia hoatry ny indray andro. Koa tsy ahemotry ny Tompo araka ny hevitry ny sasany akory ny fampanantenany. Fa miandra anareo amin'ny mpandeferana izy, mba tsy hisy verina dia iray aza, fa samy hanatona sy bebaka daholo. Ho avy toy ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany andro zany, ny lanitra hirimorimo mankarenina, ny tenan-javatra rehetra ho levony afo, ny tany mba miasa rehetra eo aminy hodorana. Koa raha tsy maintsy ho levona ary izao rehetra izao, ho tohinina tokoa no fahamasina ny fitondrantena amampitiavam-bavaka reo, amin'ny fiandrasana sy fanafainganana ny avian'ny andron'ny Tompo, izay hahamay sy hahalevona ny lanitra, ary handory sy hampiempo ny tenany zavatra rehetra. Eny, araka ny fampanantenany, dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao isika, izay hanjakany fahamarinana. Amin'ny fiandrasana izany dia ataovy izay tratry ny ainareo, mba ho tsy manatsiny amampondro ary mihavana tsara no hahitan'ny Tompo anareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tunga benao ry Tompo avy mipendrena. Alleluia, alleluia, tunga benao ry Tompo avy mipendrena. Ombantsika mianakavy ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masigny nosoratany Masinday Marika, voninahitra ny eo anao ry Tompo. Nalaigny tamin'ny toko voalohany. Fiandohan'ny evanjelin Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Araka izay voasoratra ao amin'izay ampaminany hoe, indro aho magniraka ny anjeliko eo anoloanao, izay agnamboatra ny lalanao. Injay misy feo miantso agnagnefitry hoe, amboary ny lalan'ny Tompo, aitsio ny alehany.
dia niantso tagny agnefitry i Joany Batista nitory batemy-pibebaha ho famelan-keloka ary nandeha nagnatogno azy ny tagny Jodea rehetra sy ny mponina rehetra tao Jerosalema ka nataony batemy tamin'ny on'ny Jordany ireo rehefa niaiky ny fahotany. Volondrameva no nitafian'i Joany, fehikibodotra no nanaovany ary valahala sy tantely remby no fihinany ary zao no notoriny. Avy ao aoriako ilay mahery noho izaho ka tsy mendrika iondriky amahany fehikapany akory aho. Izaho magnano batemy tamin'ny rano fa izy kosa hagnano batemy anareo amin'ny fagnahy masiny. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, tena ao anatin'izao fiomanana amin'ny fankalazana ny Noely sika, dia sy inona fa izao vanim-potoana manokana ny avan na ny fiaviana. Ka raha tadiditsika sara tamin'ny alahady lasa teo, dia zay nanomboasika tamin'ny fomba manetriketrika ny fankalazana an'izay fidirasika amin'ny vanim-potoana ny avan izay, dia nosoritasika mazava fa mitaky toe-panahy ny fivelomana an'izay fiaviana izay, zay manana fomba isehony anankitelo isika. Ny voalohany dia izay niainana tamin'ny fiandrasana ny Mesia, zay ankalazaisika amin'ny Noely, ny iony ataosika hoe fahatongavany voalohany. Ka rehefa miresaka ny hoe fankalazana sika ho sika tamin'izay no niasan'ny fanahy masina, dia sady masiaro no entanin'izany fanahy izany ka mivelona tanteraka an'izay fiomanana izay. Ary dia zay no ankalazaisika amin'izao, zay ny fiaviana voalohany. Fa misy ihany koa ny fiaviana faharoa, dia amin'ny alalan'ny sakramenta izay iainasika izao, ka io no hosorotasika bebe kokoa. Ary ny fiaviana fahatelo zay fiaviana amboninahitra zay andrandраisika ihany koa. Ka ireo fomba fisehoana anankitelo ireo dia mifaningitra ary mifameno, ary zay no ankalazaisika amin'izao vanim-potoana lehibe izao. Ka mahatonga sika ary ilaza fa misy akony manokana ho antsika ty avan ity, satria miatrika zavatra sarotra sika tahaka ireo vahoaka miandrandra an'izay fiavian'ny Tompo izay. Ary zay no Andriamanitsika verimberitsika, sy mba Andriamanitra lavitra no Andriamanitra sika, fa Andriamanitra miara-dalana amintsika. Ka izay indrindra isika miatrika an'izao korotana virus izao dia mampibaribary an'izay toe-panahy, araka ny lazaisika zay toe-panahy ivelomasika azy. Ka izay no mahatonga sika hoe izao indrindra no anaovasika départ vaovao, pentecote vaovao sika, faingana vaovao, ka iainga any amin'ny fototra no anatanterahasika an'izay départ vaovao zay, mba hoisy an'ilay fivampenitra mahery vaika zay andrandраisika tokoa. Ka tonga sika iova ny fifandraisasika manontolo ary amin'ny lafiny rehetrarehetra, ny fifandraisana amin'ny zavaboary ho isika, ny fifandraisana amin'ny tontolo mpiainasika andavanandro, dia ny fiarahamonina sika io, ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Ka tonga sika hoe ovy missionnaire zary tabernacle velona manorina ETA, Église tranoben'Andriamanitra. Dia ty tranoben'Andriamanitra zay efa mitaraina tahaka sika ihany koa, araka ny lazain'ny Masindahy Paoly raha mijery ny zavaboary izy. Ary aisika sara lay tononkira, ny sasy ny tononkirany Daniely, ny voary manontolo. Ary dia izay indrindra no mitranga amin'izao fotoana izao. Ary zay ny avan miandrandra famonjena tokoa isika. Ka ny famonjena sy hoe lavitra sika io famonjena io, fa
ao anatisika ao no anomboan'izay ary dia tonga eo anivon'ny eglizy kely fianakaviana ary de tonga eo amin'ny eglizy fiombonana tonga eo amin'ny eglizy fototra eglizy iraka diocese ary dia ny fiarahamonina sika manontolo ka izay indrindra no eritreretintsika ary ho alalintsika ho diniantsika any amin'ny fianakaviana eglizy kely araka ireny torolalana napetraka amintsika ireny ka amin'izay izao fiaviana faharoa zay ivelomantsika azy amin'ny alalan'ny sakramenta zany hoe famantarana hita maso sy reny sofisika manambara fa eo anivosika Andriamanitra ka azahosika ny fahasoavana ary de izay ny ambaran'ny sakramenta fa indrindra ny sakramenta ny eukaristia ka na hoela na hoaingana no izay fiaviana fahatelo araka ny lazaisika tamin'ny alahady lasa teo dia ny fiaviana ny tompo amin'ny fomba manetriketra mety mampavozony maro mampatahotra kanefa irisika tanteraka satria irisika ho tanteraka ao amin'isika indrindraindrindra ary zay no ambaran'ny foto-kevitra vo nyrenisika teo ka fa indrindra ny fampianarana ao amin'ny evanjely araky ny afatry ny masinday Joany Batista amboarin'ny lalan'ny tompo ka izay indrindra ny dikany hoe fiaviana izay ny dikany fiomanana izay ny dikany hoe isika miomana amin'izay fantokavan'ny tompo izay amboarina ny lalan'ny tompo ary dia fantatra sika fa maro ny lalana simba eo amin'ny fiainantsika na ara-panahy zany na ara-batana na ara-saina mila miomana tsika mila mamboatra ny lalana ka fantatra sika sara zany toe-panahy hoentsika zany na fantatra sika rehefa miandrandra vahiny manan-kaza isika de miona ary de mirentirenty aza ny tanàna rehetrarehetra ary isika de manao akanjo madio diovina ny tanàna ka izay indrindra ny tiany ny vakiteny ampianarana amintsika androany raha miteny ny foto-kevitra hoe amboariny lalan'ny tompo ny fiainansika misy ny mila amboarina ary zay nydikany hoe départ vaovao ary fiaingana vaovao ary zay no ambarany Masindahy-Piera amin'ny vakiteny faharoa zay mampitodika sika mba anana ery vaovao anana ainga vaovao anana départ vaovao satria olo-pinoana isika olo ny fanantenana olo ny fitiavana araky ny afatra ao amin'ny afatra pastoraly fahahita zay anovasika n'izay départ vaovao zay ka ny départ vaovao de mitaky fanantenana ary zay fanantenana zay de ao amin'ny Kristy na verimberitsika matetika raha izao tontolo izao kivy very fanahy mbola velona isika manana ny Kristy sy miova omaly anio ary mandrak'izay ary indrindraindrindra izy no lalana fahamarinana ary fiainana ka fanantenana ho asika zany ary zay no antitra terin'ny Masindahy-Piera ao vakiteny volo faharoa manantena arisika araky io afatry Masindahy-Piera io fa ho feny fanantenana isika fa indrindra eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely zay azo lazaina fa victime n'izao zava-misy iainasika zao izao korontana virus izao ary indrindraindrindra ireo saika madinika zay maro am'izao no sy afaka mandeha mianatra ka rehefa sy mianatra sy mahazo fanabeazana dia rakotra haizina tanteraka ny hoaviny ary zany no mampavozo asika kanefa oka isika sy avozo fa olony fanantenana ka izay indrindra no anova sika départ vaovao araky io afatry Masindahy-Piera hitasika am'izany fa izao zavatry iainasika zao dia efa niaina ny eglizy hatramin'izay io fanenjena na tia tamin'ny papa io aza de efa niaina ny eglizy mandrakariva sy atao akivy reny fa olo ny fanantenana olo ny finoana isika olo ny fitiavana ka miroso amin'izao départ vaovao zao ary de zay le fandalinana any amin'ny fianakaviana eglizy kely isaor'Andriamanitra hoy Masindahy-Piera maka eresika manamafy ny finoansika fa sy mandao antsika na ovin'Andriamanitra ny arivo taona de toy ny andro iray hoy Masindahy-Piera ao amin'ny vakiteny io
ka sy mba miova hevitr'Andriamanitra fa matoky isika izy, manana fandeferana amintsika izy, ary matoky fa afaka iova isika, ary de zay no anaova sika départ vaovao zao, na de tia korontana virus ty aza dia ambaribarisika izay maha-kristianina sika, asika manana ny Kristy sy miova omaly anio ary mandrak'izay, ary izay no mitondra atsika amin'ny fanantenana ka ho isy ny lanitra vao sy tany vao, araky ny voalazany i Masindahy-Piera amin'ny ovaky-teny voalohany io. Andriamanitra tokoa dia sy mitady izay anapotika atsika fa ny amelona atsika, ny amonjy asika no tadiavin'Andriamanitra, ary de zay ny dikany Noely, ary zay ny dikany ny zao fiomana asika amin'ny fahatongavan'ny Tompo zao. Ampianarin'ny Isaia mpaminany koa isika ao amin'ny vaky-teny voalohany fa ho avy tokoa ny Tompo ampiombona ansika aminy ka ho zary tany sy lanitra avao, mendrika ny mahazanak'Andriamanitra sika, ary zay ny vokatry ny hoe fiovam-penitra mahery-vaika ka mahatonga atsika nao départ vaovao, ka anova ny fifandraisasika amina amin'ny zavaboary na amin'ny sika samby sika, ka ahatonga sika anana fivelarana ny maha olona manontolo sy ny olon-drehetra, ka noho izany aokarisika sy anana an'izay eritreritra n'izao tontolo zao zay tady ihiditra ao am-posika koa, sinona zany fa maro no mihevitra fa ozon'Andriamanitra ity korontana virus ty fa efa akaiky ny farandro, marina sy mainsy misy ny fiafarana voafetra isika fa sy loza zay fa fiafarana zay ho asika olo-pinoana, olo-pitiavana, olo-ny fanantenana, fa fisehoan'Andriamanitra amboninahitra, ary de zay no manitsika amin'ny alalan'izao fankalazana ny ataosika izao mba iombina bebe koa isika, ary iombina amin'Andriamanitra bebe koa isika, Andriamanitra tonga eo anivosika, ary de zay no mahatonga sika amboatra ny lalan'ny Tompo, zany hoe ny fosika no karakaraisika araky ny afatra Joany Batista ao amin'ny evanjely, izy zay telo lalana namboatra ny lalan'ny Tompo, ka mila Joan Batista pelo lalana koa isika, izay no eove missionnaire sika zary tabernakla vaovao, ary dia izay indrindra ireo katekista zay raha tadidisika sara dia nampitovisika ary namporosisika akatahaka ny Joany Batista. Azo lazaina manko fa i Joany Batista no katekista tamin'ny andron'i Jesoa, zany hoe ny aloha lalana an Jesoa, nampibebaka ny olona na tonga ny fandaliana-pinoana, ary dia aoka ny fianakaviana kely ihany koa amin'izao andro sarotra izao ho tahaka ny Joany Batista, ary de zay ny fandaliana ataosika zao eglizy kely mivavaka sy mandali-pinoana, ka izay indrindra no anjarany Joany Batista, ary de zay koa no antenaina ho ansika tokoa ary amin'izao vanim-potoanany avan'izao, ary anasana sika andalina sy amaky ary amakafaka ilay afatra pastoraly fahity. Voalazany Isaia mpaminany ao amin'ny vaky-teny voalohany, sady averin'ny Masindahy Joany Batista ao amin'ny evanjely, zany hoe niendriky ny Jean Batista no tiany fiangonana ho banjinitsika manokana, zany hoe mba hahafahatsika anomana ny fandraisana an'ny Tompo amin'izao fahatongavany zao, de aoka anana ny toe-panahiny Joany Batista isika, zany hoe ay amboatra ny lalan'ny Tompo, ay anomana an'izay fahatongavan'ny Tompo izay. Ka raha te handrainy an Jesoa tokoa ary sika de sy maintsy mamboatra ny lalan'ny Tompo any anefitra. Misy lafiny roa izay, dia araky nefa nilazaisika teo, dia ny fosika sy mainsy diovina, io le lalana idiran'ny Tompo eo amin'ny fiainansika, ka tsy mainsy esorina
tahaka ny fanamboarana ny lalana nyreo vatovato misakana reny olakolaka maro ireny eo amin'ny fiainantsika de sinona zany fa ireny fitiavatena sy ireny avinavana ireny fitapitaka ary ny lafin'ny faharoa dia ny anenefitra dia fantatra sika fa any dia sy fantatra ny lalakombana ka very fanahy mbola velona anenefitra ka izay indrindra no mila any tompo isika mila ny fahazavan'ny fanahy masina ary zay no mahatonga sika mampirisika ny fianakaviana eglizy kely mivavaka sy mandalina finoana mba ireo zavatra sy mety eo amin'ny fiainantsika ary de zay no ambarany Joanny Baptiste raha milaza izy hoe aoka ny loasa rehetra asandatra izany hoe aoka ny fosika isandatra any amin'Andriamanitra itodika any amin'Andriamanitra ka aoka ny fiainantsika ho fiainana misy an'Andriamanitra fiainana mivavaka mandalina ny finoana araky ny afatra raha teo ho an'ny fianakaviana eglizy kely ny tendrombohitra rehetra ahetra izany hoe ny fitiavatena ny avinavina ny fialonana aoka ahety reny fa ampanjaka ny fanatretena sy ny fahasorana ary ny fahamarinana isika ka iova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary amin'ny tontolo mpiainatsika ny fiarahamonina sika ny fianakaviasika ny toeram-piasasika ny sekoly misy asika zay toerana misy asika rehetrarehetra zany hoe iova ny fifandraisana raha mpanjakaisika ny fanetretena ny fahasorana ary ny fahamarinana ary de zay ihany koa ny tiany Joanny Baptiste ambara ny avo anjary tany lemaka zany hoe lemaka marina tsara zany ny fiainasika ary fantatra sika fa misy dikany maro zay hoe marina izay marina dia milamina koa ny ataosika ka izay indrindra oka ny fiainasika ny fosika zany iova ka anavao ny fiaina sikisika ary miainga amin'ny fiainan'ny fianakaviana izay matoa mikorosofahana tokoa ny fiainam-pianakaviana ny fiarahamonina ny firenena milaza miara-mahita sika korotana virosy eo sika korotandavana hitasika de satria ireo voalazan'ny Joanny Baptiste ireo no sy ao amintsika ny avinavina no manjaka ny sy manjaka ny fahamarina ny fanilikilina ka izay indrindra aoka ibebaka isika iova tanteraka ny fiainasika ka anao départ vaovao ka hay andray an' Jesoa amin'izao Noely izao ka iova ny fiainatsika kanjary fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra ary zay ny antony dian'i Jesoa eto tany ary zay no antony lazaitsika hoe izao vanim-potoana izao marina fahatserovana nataosika fa no ny asan'ny fanahy masina ary io no mahampantekoty vaovao an'izao de no ny asan'ny fanahy masina mivelona an'izay avant izay sika ka izay indrindra matoa tonga olombelona i Kristy de anavao ny zavadrehetra anavao ny fifandraisana amin'Andriamanitra anavao ny fifandraisasika samy olombelona ny fifandraisana amin'ny zavaboary ary zay ny dikany hoe fahariana vaovao ry Jesoa tompo ianao ny tonga eto anivonay kampio ary zahay ayamboatra ny lalana izay atongavanao ampio izahay iverina aminao ka ibebaka marina tokoa araky ny afatry ny izay empaminany sy Joanny Baptiste engany ny fankalazana izao vanim-potoana lehibe ny avant izao anampy anay amboatra ny lalana atongavanao anampy anay iomana bebe koa iavao anao ny fiovampenitra mahery vaika ka vonina anao départ vaovao ka zary pantekoty vaovao anay izao Noely izao ibebaka ka anatona ny sakramenta ny fampihavanana izahay anrao Joanny Baptiste maro izahay anrao pelo lalana izahay anomana ny fahatongavanao engane izahay ozary Joanny Baptiste pelo lalana amindreo manodidina anay manomboka ao amin'ny fianakaviana eglizy kely ry Jesoa tompo tongava arazaela isony
omany ny vonay masiny mary ireny omany tokoa ny vonay ahay andray an' Jesosy zanakao omany ny fianakaviana eglizy kely ahay andray an' Jesosy aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasafan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro.